kalo tantara indray miseho nosoratany Andriambao Virginie, novelomin'ny Christophe Rabearmanana, niaraka tamin'ny Louise Ravelsoa, Sylvia Randrenatoandro, Nanja nandray feo sy tinandrindra ra teknika, Mamy Arvony, Nana Totosa, Nanja Razafindrakoto. Vita ny sasalambako ry mama nomena kely fa andeha hody amin'izay raha toa ka tsy misy ilana ho atsony a. Vita ve? Ay, afaka mandiary ianao e. Ary vetivety izy zany? Mbola afaka mijanona ny raha ilainao e. Tena marina ray vao saika mbola misy kely ilako anao indray nefa sao dia maika nefa ianao fa oka ihany e. Sady mbola afaka mijanona retsy a. Toy ny hoe manararaotra anao anefa za koa nge ka tsy mba manana an'izaniza afa-tsy ianao e. Ianao mba solondray aman-dreniko. Ny tena marina tokony mbola andeha hanatitra zavatr'olona vetivety io nefa tsy afaka mitondra nomena kely dia saika hoe mba avelako kely aminao izy. Tsy hoe lahy akory fa adiny iray fotsiny faharetako any e. Ay ve zany e, tsy maninona retsy fa mandehana andrika foana. Misaotra indrindra re ray fa tena hoe soa ihany fa manana anao a. Fa hono aretsy fa mba iza marina moa ny fianakaviandry ity e. To mbola tsy nahita olona mifanerasera tamindry mihitsy marina hatr'izay mipetrahindry tato izay, tsy efa horotoandro izay na dia izay dadany nomena kely aza mbola tsy hitako hatramin'izao. Marina tokoa ny voalazanao ray fa satria dia tsy mba manakavana eto aho fa lavitra ny daholo ny fianakaviako. Araka ny efa nilazaiko taminao dia onjoonjoko zasa mireriny eto. Raha ny amin'ny dadany nomena indray dia efa tsy hitako tsony izy e. Efa nisaraka efa ela izay ary tsy dia tiako tsony miresaka momba azy. Izay fa andeha aloha ray fa ianao koa mbola maika hody adiny iray ihany hoany raha ela indrindra. Ny zanako koa izay mba miandry ianao. Amin'ny manaraka toy iza nandresaka e. Sofa tonga ianao. Fa ahoana? Efa miteny fa tsy ela aho a. Tsy izany fa tsy haiko hoe maninona fa ohatra ny hafahafa izany ity zazy ity e. Fa maninona ray fa? Ohatra mitsamboamboatra izany foana izy dia mahamay be tsapahoany e. Hoe tokoa mety miverina indray izay ilay aretina. Aretina inona retsy? Tsy izany hoa fa marary izy ity e. Aretina efa nitaiza azy fony fahakely. Dia efa nitsaboina ve? Eny e, efa nitsaboina ihany fa mety miverina indray satria hoe ny mpitsabo hoe mila fandidina izy vao mety ho sitrana tanteraka. Ka inona no andrasana? Maninona raha didina izy? Mora aminao ery miteny an'izany a. Amin'ny fomba ahoana? Izany no ahita vola. Vola be nge nolazain'ny dokotera hoe ho sara amin'ny fandidina e. Tsy tiako ho tenenina aminao akory. Ka raha izay ve retsy ny vahaolana? Mbola mangataka amin'Andriamanitra raivo ny ahasitrana azy a. Tsoroko aminao fa tena kely ny fonoko raha hitan'io vola io a, na dia andeha hatramin'ny lohako aza. Efa tena miasa mafy tokoa manangona azy fa tsy mbola ny ampahazatony akory aza ny hitako hatreto. Izay izany no mampalahelo sy mampisaintosainto lavandry io. Dia noho izany aretina izany koa no tsy andefasandriany nomena kely mianatra. Za manko mba gaga hoe zaza efa ho 5 taona nefa mbola tsy alefa ny an-tsekoly ihany. Tsy tia nahirana amin'ny mpampianatra ray fa izy koa nge mifanintona matetika e. Tena mafy tokoa retsy ny miatrika an'izany a. Inona moa fa dia ny mampahery no azoko atao e. Eto foana raha misy anam-piananareo mianaka. Misaotra ray fa afaka mandeha mody amin'izay ianao fa sao dia mitaintaina ihany koa ny any an-trano. Amin'ny sabotsy angamba tambotro daholo indray ny karamanao fa amin'izay vao mety azo vola kely indray. Tsy maninona retsy a. Ilozako aloha nareo mianaka. Veloma re dia mamerina amin'ny fisaorana e. Fa andeha ho aiza ianao izany no toa miomakomana vao maraina chéri? Andeha hiasa toy ny mahazatra fa ho aiza moa e. Fa nga moa adininao fa nanasantsika isakafo any aminy anie papa sy maman andro any e. Ka tsy afaka ary ka renina. Tsy nahazo permission andro any fa tsy maintsy miasa. Sao dia tsy fantatrao ary fa anniversaire amin'ny papa nge andro any. Fantatro tsara ka. Fa araka nefa voalazako taminao teo dia miasa andro any. Fa raha tsy mampaninona anao dia tonga dia mandehana dia tamy any raha riva. Rehefa avy miasa. Ianao kosa maninona? Haiko mihitsy fa tsy nangataka permission akory ianao izay. Mbola niasa ary ka renina no ambony a.
rendrarendra daholo zany tsy hainao nga fa ampolon'ireo marary mafy miandry ao amin'izao itenenantsika izao zay indray le sermonina be fa hanomboka afaka mandeha ary ianao dia rahariva zany e miandry anao any a zay ahay ny tokony ataonao satria efa fantatro tsara fa tsy ho resinao lahatra amin'izany dia tandremo ary sao tsy tonga any akory rahariva fa hoe mbola biasa be io indray a sady papa mila miresaka amintsika senao ony resaka inona le momba n'le fananganan-jazako ay ve rahariva zany e zay fa lasa tianao angamy manoroka ao ary ao moa no mena kelyneny aza mitomany tsony fa tena mitsala ingeny iny mandrianao mitomany e okizay zany zanako izany ao ano aingany ty fanafody ty fa ty sisany farany ao moa e tena mila tsy ho zakako tsony ty marina ena reno ataoko e tena lasa azo fijaliana ho amin'ny fisiny no mena kely teo amin'ny fiainako tahotra sy tebotebo foana ny enako nandritra n'izay temitaona izay tena mila tsy ho zakako tsony ty marina ena reno ataoko e tena lasa azo fijaliana ho amin'ny fisiny no mena kely teo amin'ny fiainako tahotra sy tebotebo foana ny enako nandritra n'izay temitaona izay tsy haiko tsony hoe kapoka ve sa ozina fa dia tena tsy mahita mangirana mihitsy ahy e marina mihitsy ny tenin'ny fetrarainy fa ho tsy zarizary ny fiainanao izy manomboka eto ary ho enjehan'ny eritreritra ao mandra-pahafatinao ianao dia ho izany tokoa ve no hiainako mandra-pahafatiko e ary maninona tokoa moa raha manatona ny fetra dia mba mangataka fanampianamina dia kely azy nefa tsy tia ahita ny salovadavan'ilay jolamboto intsony ahy e ampy amin'ny vavanataony afaran'izay biby iny amiko hinareno ataoko andriamanitra ny vola tsy misy ny sasa marary za koa dia efa mila tsy ho afaka ny karama tsony kelikely eo raha izao no mitoy ampio ara io fa inona moa izay ny fomba famalinao amin'ny paparendry miaja tena menatra sy nanongo tena mihitsy amarina papa moa dia tsy nahita ny lasaina tsony fa tena mafy loatra ny fomba namalinao azy voalazanao hatraminy hoe tsy baikionizaniza fa manana safidy tsara eo amin'ny fiainana fa nga moa papa raha manoro hevitra anao dia hoe mibaiko ny dikan'izany e mazava be re mivaliteniko reny ry karenina tsy hanangan-jazo zany fa mila ny zanako madiodio aleoko mijanona tsy manan-janaka raha toa ka tsy hitsaboteny ianao e mazava angam'izay ka tsy hitako ange zay maharatsy an'izany ry miajy ny fianakavianay izao manangan-jaza daholo ny akamaroany fa tsy voatery miteraka izany firifiry moa ireo ankizy kamboty mila ray aman-dreny toa antsika senao izao azo atao tsara manangana azy ireny fa tsy voatery hoe hiteraka tsy hifanditra aminao amin'izany ary karenina za tsy te hanangan-jazo zany aleoko tsy misy mazava mieny aroko fa raha za aloha dia tsy mampaninina mihitsy na mijanona amin'izao aza ianao zany tsy maniry ny hiteraka mihitsy raha azoko tsara efa fantatrao tsara ny antony e tsy te hisahirana amin'izany fitsaboana sy ny sisy izany a satria efa fantatro fa ho zava-poana fotsiny ihany izany tsy misy tsy vita ny manam-pahaizana izany ary karenina na ny maty aza mbola voatsangany raha tena mametraka fitokisana amin'izy ireny ianao tsy misy tsara fa tsy ny mialanenina ihany koa e efa lazaiko anao fa misy namako tena mahay izay ny Alemaina afaka mitsabo anao tsara say mbola ho eritreretiny izany e oderetsy rivoary a mandrosoa ray vo a manahoana ny fahasalamanareo mianakato sa moa araka ny efa fantatrao dia salama lalandava tsy manafa no mena kely ato meratsy andro manala ny toe-pahasalamana e maninona nefa raha mandeha manatina dokotera indray aloha dia ho iteo izay lazainy e dokotera hafa indray ale ifimpiry ny ova dokotera ray fa mitovy daholo ny lazainy a
areti-po ny mahazo an'la zaza ary mila fandidiana maika izy. Mila soloana vaovao mihitsy aza amin'ny fony ary tsy viteto ny fitsaboana azy fa ny velany. dia ahoany izany no atao ho andrasana fotsiny izany tia zazy ty. Matoka ny fitondran'Andriamanitra ray vo mino aho fa ositrany nomena kely. Zaza tsy manatsiny io ary tsy mbola nisy ratsy nataony. Marina izany. Vavaka no angatahako aminao, tsy misy afa-tsy vavaka. Za aloha raha ny hevitro dia aleo manatina tobi-pahasalamana ihany nareo mianaka. Mahotsana dia mieritreritra aza fa ianao dia ianao rery no miatrika ny aretin'io zazy io ato. Jereo anie ty ianao raha tsy tena mahia kely ery e. Zanako io ary tsy manana afa-tsy za. Tsy maintsy atrehako na dia mangidy aza ray vo. Na dia izany azy ny mpitsabo afaka manampy ianao eny amin'ny hopitaly fa tsy voatery hoe hiatrika rery ny aretiny ianao. Tsy irery hafa eo nareo mianakafy kely mivavaka sy manampy ahy. Marina aloha izay e. Za aloha ngamba aleo andeha kely indray fa mba havelako kely aminao nomena. Tsy hoe lafa vetivety fotsiny fa anatitra ny reto izay tran'olona reto eny Andavamamba. Raha sendra sanatrika miakatra tampoka indray ny hafanany dia efa hainao ny atao azy e. Eny ary aza elana izany azy e. Malala tena sure lafa tsy araka amiko le ho any a Dubai aka fizara-pitso amanko. Za tsy maintsy andefa zarako aza mba misy namanako. Fa iza zany no hiaraka aminao any? Za dia ry tamin'ny vadiko. Izany hoe tsika roa izany e. Dia izy roa raha andeha ianao. Za aloha mety ho afaka e. Izay indray. Miasa ary karenina. Isy miasa foana isan'andro izao. Mahafaly ianao mihitsy mamela ho irerika. Miasa anao ambony e. Ohatran'izay zao raha nananjanaka tsika dia tsy irery izany ianao any no sady nampifalifaly ny zanatsika. Tsy mba azonao sary an-tsaina ve izany? Izay indray le resaka. Sika ngena dia izao aza dia afaka mananjanaka e. Tonga dia vonona izany fa tsy miandry 6 volana akory. Mbola eritreretina hoy aho aminao ny amin'izany. Tsy aleonao ve any Alemana no mandeha miala sasatra dia sady mitsabo teny e. Mbola eritreretina koa ny amin'izany hoy aho aminao e. Sady aleo koa izany resaka izany ho any fa makaleo be ka. Tsy misy afa-tsy foana ny resaka mandeha rehefa mba tafiaraka ato an-trano ato. Dia aty amin'ny hopitaly anty ny hafaranay mianaka. Efa ho 2 andro izao nefa dia tsy misy mangirana ny fahasalamany nomena fa ny any tompony dia mba misy dokotera manara-maso azy matetika. Izao fotoana izao no ahatsapako fa teny irery tanteraka. Ny olona rehetra mba manakavana mitsidika sy manatitra sakafo daholo. Efa nitofana mihitsy aza. Izay mianaka kosa tsy mba manana fa tsy ray mianakavy kely. Enjehan'ny eritreritro indray aza amin'izany satria dia olona efa sahirana mbola miampy ny fahasahirananay mianaka ihany koa. Indrisy mbola misy ihany ve izao Andriamanitra izao e. Manao izy eo rehetra? Ray vo. Efa tsy dia maninona izy ka. Mitomany anga ianao izany? Atao ahoana moa tsy hitomany amin'izao e. Mangidy loatra izao iainako izao ray vo a. Izany fa tsy mbola nahitanao ny tomany atao anatin'izao toe-javatra izao satria olona tena matoky n'Andriamanitra ianao. Ianao foana aza ny mampahery ahy. Ohatr'izay fa tsy ahitana vahaolana anie ny ranomaso e. Marina ny teninao saingy kivy tanteraka ray vo a. Aisan'ny tany alehako raha sanatria tokoa ka isy ny fahafatesan'io zanako io. Io ange no any mba antony hahavelomako e. Aza miteny an'izany rehetra aho fa zao tokoa e. Nitantarainy lato zanako tamin'ny namano izao olanareo sy nomena kely izao dia isy namano ho avy eo raha pitso tsidika anareo mianaka sy anome fanampiana. Dia ho aparitany any amin'ny tambajotra tsirasirano ny mahazo any nomena kely. So mba misy olona tsara sitrapo sy mahalala tanana hanampy anareo mianaka indrindra ny miara-bola. Izany ve ray vo? Misaotra indrindra anareo fa tena tsy ho voavaliko ny soataonareo mianakavy kely e. Mino aho fa mba hitondra vahaolana izany. Dia tena lasa tokoa karenina.
tena tsy nahasaka anazy ny fieritrretana fa zarery zany no atao amin'ity trano be ty sady amin'izay aritra ray volana latsaka kely io izy zao vao hiverina dia inona moa izany fa dia monjomonjo ny lasa mirery ny fiainana mandra-pahatonga andry mihaja tena tia fiainana izany raha vehivavy fa ny mahagaga dia taiza ry izy ny nakavola satria toa tsy nakavola betsaka taty amiko izy fantany fa tsy maintsy menomenina indray amanko tsy ho mpijanonany an'ray volana izany anefa reny volany miko azy ireny sa tany amin'ireo ray aman-dreny mampianta azy fantatr'ireo tena ratsy fitaiza aloha ry zareo manambola koa moko dia inona izany no ataoko rery ato aleo ranga mandalo kely eny amin'ny asiera eny sady mba mijery ny asan'ny zalaho no sao misy anampiana azy ireo aleo izay no atao fa lany ny trano rery ato aiza moa ilay akanjoko te fa mangatsiaka izany andro izany aleo manao mafana tsara zay lakile amin'ny fiara sisa fa izy teo ampio aray voa raha araka ny filazan'ny dokotera ange dia andro vitsivitsy sisa no isaina dia ho fatany zanako tena ho very tsy manam-pinoana tsony ho simba tanteraka amin'ny fiainako mahereza retsy mahaiza manararoatra amin'ny fotoana farany arahana aminy tsy ho faty izany izy mbola manantena mahatoka ny fitantanan'Andriamanitra ray voa tsy afaka ny anary amin'izao izy izay eneo ahy dia aza mitomanontsony fa nanafatra marina ho a ilay mpitsabo banampitatso hoe makanesany amin'ny braony lehibe hony ianao nizay ary asa hitako ka andefantsika ody izy ray voa fantany fa tsy ho avitry intsony no mena kely mandehana aloha makany dia hoiteo ka nanao hoana retsy misy vaovao mahafaly ray voa izany misy dokotera manam-pahaizana avy any amin'ny fitsaboana tsy miankina ray izany hony namangy any mianaka teto ala fa tsy tsikaritry fa za koa moa restory dia ahoana ka tapahanao angeny teniko dia mila miresaka amin'io dokotera io hony fa io dokotera io mety hanana vahaolana ny andefasana ny nomena any ivelany ho tsaboana faran'izay aingana izany vaovao mahafaly koa izany fa izany ve re tsy ho vola be mila miresaka amin'io dokotera io ray voa tena tsy androko izany marina ho lelafiko mihitsy mifaladia mba hanampy mbola manampinoana ary mbola manantena fa ho sitrana ny zanako tato aty dia manofy azy mandehandeha sy milalao miaraka amin'ny zanako ao foana falifaly sy mitsikitsiky ery hony izy tsy izany ihany fa vao alany na nonofy ny tsena azy avy nianatra tsy dia anakivy amin'ny voary afa efa tsindriko fa mahatoa izy manonofy an'izany dia efa andao azy tokoa tia anjelikeliny ity mandrosoa manao ny dokotera manao ny ianao mahazo toerana aloha sotra indrindra tompoko nampiantso aho hony ianao za le ren'ilay zazavavy kely efa fantatro ihany ka za ngeny nampiantso anao eny tompoko mba mahasikako dia dokotera ty izany ka zao eny dokotera efa hitako ny taratasy rehetra mahakasika ny tsy fahasalaman'ny zanakao sy endra nandalo tato amin'ny hopitaly misy anareo io no nentin'ny mpiara-miasa tamiko mitsidika anareo mianaka tena mampalahelo tokoa ilay zaza satria raha ny fahalalako azy dia efa ely izy io no nikikisan'ny aretina eny dokotera tena izany indrindra ka zao eny tompoko ho sarotsarotra ny fitsaboana satria dia tsy ho vita eto toerana manana naman'izay ny ivelany afaka mikarakara ny fitsaboana azy tsy afaka miandriandro tsontsika fa tsy manana fotoana firy tsony tiako ihany anefa mampafantatra anao fa
azoko antoka tsara ny fahasitranany raha vovonjy ara-potoana izy izany hoe mbola fotoanany tsara izao. eny tompoko misaotra indrindra dokotera. Fa izao anefa somary lafolafo ny sarany fitsaboana, mila manana 30 tapitra izy eo ianao farafahakely ny ary ilaina mialohan'ny andehanany ireo volo ireo. Ka eo ange dokotera ny olana za tsy manana andreo volo ireo, tsy mbola misy na dia hampafolon'izany akory aza eo an-tanako. Dia mitady avy e, mila valy ny ara-bitsy maraina, aza miandryandry fa aina no vonjena. Eny ary tompoko, misaotra indrindra fa anao izay mety rehetra. Mahazo mandeha ary ianao. Dia izay ry raivo a, za efa nanantena fatratra fa ho ahitam-baolana ny aretin-janako. Fa ianao ve nefa dia tena tsy mahita olona iny ramam-bola mihitsy? Raha mahita ve a tsy ho hitanao eto e. Efa taiza ny tany tsy tongako fa tsoroko aminao fa efa tena saika nanao tao foana mihitsy aho saingy noho ny fahatahorako an'Andriamanitra dia nandinika kely foana. Mbola tsy hampahavalony akory ny vola aty ampelantanako amin'izao fotoana izao nefa androany maraina ny fotoana nomen'ilay dokotera. Mandehana aloha makany dia resao ilay dokotera e. Hazava ho azy fa tsy mahita tsony ianao. Sa hiaraka ho ansika mianaka? Aleo za ihany no hany ka mivavara evo a. Eny retsy a. Ndry tena mampalahelo aty izy marina. Tena onjonjony samy rery tokoa ny fiainana. No izy niteraka tsy manambady hoy izy dia nanary azy tanteraka ireo fianakaviany ary tsy te hahalala ny momba azy tsony. Izany na nanarako mafy an'ireo zanako. Izao kosa ve moa tsy ampitondra faisana ny fianakaviana. Izay renjana tsy hita maty tsy hita velona. Nefa ity izy dia tovavy kely tena tsara tarehy. Ny lehilahy izany dia tsy te hahalala na ahoana rehefa nariana ianao dia izay. Ie, mihaino anao ary ah. Inona ny vaovao entinao? Tsy nahita an'ilay vola dokotera. Tena efa nanao an'izay ho afako fa reto no hitako sy hanamba voangoko. Izany azy efa tena nitrosaina daholo ny ankabeazany. Fa inona reto vola kely reto ry madama? Sady jereo reto izy miforoporotra be ery. Farafaratsy mba halamina tsara dia atambatambatra aloha vao omena kosa e. Tena miala tsiny dokotera fa tsy nanam-potoanany amin'izany intsony ah. Dia ahoana izany izao nataonao ka? Avela ho faty ve izany ilay zaza? Ka tsy hitako intsony ange dokotera izay atao e. Andriamanitra mahita fa tena efa nanao izay azoko natao rehetra. Efa voatetiko daholo ny olona izay fantatro nangatahako vola fa tsy nahita e. Efa namidiko daholo na dia ny fananako aza. Eny fa na dia ny tenako aza efa saika namidiko dokotera. Mba miangavy re ahy. Mba ataovy re izay mety e. Lehilaviko ny faladianao. Dia mitsangana aloha ianao fa aza mandro aliko eo madama. Tsy Andriamanitra angikory ah. Sady aza gogogo eo fa ny zanakao ange mbola tsy maty akory e. Anahirana raha misy mahay ianao any ivelany ihany izany gogogonao izany ka. Dokotera, inona? tsy misy antony tokony hahavelomako intsony raha sanatria ka maninona ny zanako. Mba ataovy re izay mety. Aleoko izaho maty toy izay izy. Miaine, azoko tsara manjoanao madama kely na dia tsy mbola mananjanaka aza. Mba ampisambory fola re ahy dokotera teo onerako ny ianao a. Ataoko daholo re tompoko izay sitraponao e. Eny fa na dia ho ampanaovinao asan-terivozina aza aho tsy maninona. Miangafy re a. Inona re no ataoko an'ity vehivavy ity e? Mampalahelo aty izy ka. Zao ary anampy anao asaina izao. Eny tompoko mihaino anao a. Ireo vola ilainao manko tsy vola kely. Ka zao atao aloha ny fitsaboana. Tsy maninona fa entohako ny lany rehetra. Ao aorian'izay miresaka rehefa sitrana soamantsara ny zanakao. Andray, avo ny lanitra ka tsy takatro ny marina. Tena misaotra sahady dokotera. Averiko ny ray a.
manana zavatra angatahana aminao koa sitron'izay fa tsy maimaimpona akory ny fanampiako anao. Ny olona rehetra dia samy manana ny olany sy ny tsy ampy aminy daholo fa tsy ianao rery akory. Manaiky sahady dokotera ninona angatahanao asa manahy. Eny ariko. Raha mpitso ry zareo no anainganitra toa ka tsy misy ny sampona hoy izy. Fa tena tsara fanahy kosa aloha ilay dokotera. Nesany fanahy masina izy iray vo na dia reny vavaka mandrivorivo nataontsika ireny ihany aza ve. Ny ahazany tena efa mivonto amin'ny fandoaliana mihitsy ny lohalika. Izany eo ihany fa reto trosabe an'olona mevosy reto izao no tena mbola mampiasa ny saiko ray vo. Aza matahotra ianao fa tsy ho voailika ho azy eo ihany ve reo e. Efa nanampy anao Andriamanitra dia minofa hanampy anao hatramin'ny farany izy. Menareo fotsiny izao nefa misy ohatrino. Asa fotsiny angamba izay vava amin'ny vadinao fa efa hitako tsy dia faly amiko mihitsy izy a. Inona ny raharaha endriko an'iny ary ny vola laniny amin'ny toaka isan'andro angatsy kotena. Ka tsy mitovy kosa nge izany e. Avy aloha izany hoany fa rehefa sitrana soamatsara no mena kelintsika dia izay ny zava-dehibe. Izay aloha e. Tena efa tena hitanjanako mafy mihitsy aho izany. Andraisany hafaliako. Sitrana toereny tsy naneno reny ny zanako. Tena hoe indraindray azo vidina tokoa kay mena. Tena miaiky amin'ny fahaizandreo mpitsabo tokoa aloha e. Voasolo vaovao izany no fonamena. Fo vaovao ary fiainam-baovao koa no menany mianaka manomboka eto. Saorako manokana ilay dokotera tsara fa nanampy sy nangoraka anay. Fa mba ho inona tokoa ary izao ny tambony mangatany amiko e. Ary fahaiza ihany ary izy mbola tsy tonga. So dia mba tsy ato ary loatra ny fisakafoana loazy any hafa diso e. Tena tsy diso ka. Tena mafy aza. Iny izy mivoky ny fiarany iny. Azafady fa nampiandrela loatra anao Za koa nge vo aingana teo tonga dokotera e. na dia izany aza. Tamin'irony fotoana nomeko anao nefa izao efa mitelo latsaka ako. Efa nanafatra sakafo nga ianao? Tsy tompoko. Tonga dia afara ary izay ilainao e. Oaka ho amin'izao fa tsy manino e. Dia inona izany natao ato amin'ity restaurant ity raha tsy sakafo? Aza mihafahafa fa izany eny manasa anao e. Eny ary raha toka misisika mafy ianao dokotera. Ary toa tsy mahahinana mihitsy ianao sa tsy tianao nga ilay sakafo? Tiako ka, tena tiako. Fa ny tena mahaliana azy zao dia miahalala an'izay antony nampitsoinao ahy dokotera. Aza be fanahina loatra aloha e. Fa mifalifa sitrana soamatsara ny zanakao. Izany indrindra. Ary tena isaorako anao be dia be satria raha tsy hainao dia ohatr'izay fanosoana an-janako aho. Tena tsy voavaliko mandrakizay izany ary tsy hoampina dia hisaotranao eto foana aza mandra-pahariva sy mandra-paharay andro. Tiako fantatra aloha fa tena vola be tokoa ny lany e. Ary tsy ho tanysaiko aminao akory raha hoe ohatrinona. Tena haina tokoa no mividiana ka tsy mora. Izany indrindra dia tia lala mafy an'izay tambiny andrasanao amiko aho dokotera. Mihaja aloha no anarako e. Izay no iantsoinao aho fa ajanao ny hatreo ilay dokotera. Mampisy elanelana be eo amintsika mantsy izay. Somary tsarotsarotra amiko fa ezaka. Ary iza tokoa no fiantso anao e? Voary. Faly mahalala voary. Torak'izany ihany koa. Ka zoary e. Mba azoko fantarina ve aloha ny momba ny rain-janako izany hoe ny ray nomena. Misy antony mantsy ny mahatonga manontany anao an'izay. Mbola tany am-boky nomena kely no lavan'ny rainy e. Ary tsy tia halala momba azy intsony izy hatramin'izao. Na dia misy azy koa aza moa tsy haiko intsony. Izany hoe efa tapaka tanteraka izany ny fifandraisanareo? Eny tompoko. Ajanao ny ihany aloha izany tomboko izany e. Dia hono
fa firy-taona izany ianao no niteraka ny nomena. Raha ny hitako amin'ny kara-panondronao mantsy dia vo 4 taona monjy ianao. Ie izay indrindra mbola tanora tokoa no niteraka azy. Ka zao ary milohan'ny ilazako mifangatahako aminao dia tiako ambarambara aminao aloha ny momba sy ny olako ihany koa eo amin'ny fiainako. Araka nefa nilazaiko anao dia samy mana ny olany tsirairay. Miainanao ary ahy. Araka nefa fantatrao dia mihaja no anarako. Dokotera-mpandidy amina hôpitaly tsy miankina eto Antananarivo a. Manambady a Karenina no anaran'ny vadiko. Tena mifankatia tokoa izahay ary efa ho 10 taona latsaka ny vadianay izao. Ny olanay anefa dia tsy mbola nifampiteraka izay mivady hatramin'izao noho ny olan'ny vadiko ara-pahasalamana. Mety anontany teny ianao hoe mpitsabo manam-pahaizany tily a dia tsy ho vitako ny tsabo ny vadiko. Marina izany saingy araka nefa nilazaiko anao tety ambony a ary averiko foana dia samy mana ny olona sy ny tsy ampy aminy tsirairay. Efa te hananjanaka mafy aho nefa ary efa ela ny naniriko an'izany sy nanananay mivady fikasana hananganja azy. Mino aho fa hainao ankehitriny hoe inona ny olako sy ny ilaiko amin'ny fiainako. Zaza izay izany mirinao sy mahahory anao amin'ny fiainana. Tena azoko tsara mihitsy ka. Voalazanao. Ary izay ny zavatra tiako angatahana aminao ary fantatro fa hanananao tsara izany. Mahay zavatra tokoa Andriamanitra satria fantany tsara angamba fa tsy vitako ny taizany nomena kely dia naniraka olo izy handray azy. Nefa ngamba mety tsy mbola azonao no tiako lazaina. Azoko tsara ka. Tianao alaina ho atsanganareo mivady nomena sa tsy izay? Satria tokoa mantsy raha tsy ianao dia efa maty izy tahaka izay. Efa nomen'Andriamanitra izy nefa tsy vitako. Izay no antony ireny fitsapany ireny. Tsy dia izay loatra ny tiako ambara ary voary ah. Fa tsy azoko loatra dokotera. Te hiteraka aminao ah. Dia izay no olako raivo ah. Za izay nihevitra fa namany olako izy. Dia inona no ataoko raivo ah. Tena nazahako aza reto tsy mba nanam-poan'izany a. Tena sarotra tokoa aloha e. Tena tsoroko aminao aloha fa zavatra ngezy indrindra amin'ny fiainako mihitsy izany no angatahany. Marina fa nanome aina ny zanako izy fa ny zanako ihany koa izany ny tadiavy no atao takalony. Tena ngeza loatra kosa ka. Aza manaiky rehetra a. Aniny eo koa nefa izy mpangamo nisy taratasy mifanaovana. Izay aloha e. Tena fanararotana kosa izany a ka ry azo toriana tsara n'izy amin'izany e. Raha ny amin'ny hoe fitsaboana nataony any nomena dia adidiny amin'ny mahampitsabo azy izay sady tsy fidino any nomena koa any eny narary ka nahoana ianao sy ny zaza tsy manatsiny no lasa sorona amin'izany. Tena marina izany raivo ary fanararotana tokoa. Raha ny fahazoako azy izany dia tadiavy niteraka ho azy mivady aho hoe ho aterako ny zaza dia omena azy ihany rehefa teraka. Za izany toy ny kitapon'ny fonosana fotsiny. Izay no ataoko hoe afaka mandaha tsara ho ahy ianao e. Sady izy anie olona manambady ahoana moa no ampieteny izany. Ka izay indrindra. Ary ahoana moa raha inomena kely no omena azy mivady. Nitaiza sy mana lehibe fotsiny izy ireo fa ianao fanatrany ny reniny ary ampahafantarina azy izany rehefa lehibe izy. Tsy mety izy e. Zanany naterana no tadiavina. Tena very ihany raivo. Mino aho fa efa nanam-potoana nieritreretana tsara ihany ianao momba an'ireny resantsika farany ireny ry voary a. Ekeko fa zavatra tena sarotra tokoa ny angatahako aminao nefa zavatra fantatro fa anananao ary azo tanterahana tsara. Na dia izany aza nefa dia manatsafidy ihany ianao fa tsy voatery anaiky ny fangatahako akory. Tiako fantatra ao anefa fa zavatra iriko fatratra sy efa nandrasako hatramin'ny elo izany. Dia mba hananako zanaka. Tsoroko aminao aloha dokotera fa tsy nahita tory andro amanala tao aorian'ny resantsika iny. Ny tena olako dia noho ianao manambady. Mba ahoana moa izany raha hoe fantatra ny vadinao fa mifampiteraka amin'ny vehivavy hafa ianao.
izy mety tsy hahalala akory ny fifanarahana nataontsika. Tsy ho fantany velively izany e. Rehefa teraka soamantsara ianao dia alaiko ny zaza ary ho atsangana mivady. Tsy ampahafantariko azy velively fa zanako ny zazakely. Raha ny amin'ny fifandraisanareo mianaka dia hifanaraka izay vady fa tsy ho afenina amin'ny reniny teraka azy ny zaza. Fa hijanona ho tsy amparantelontsika sy ianao mandrakizay kosa hoe izany rain'ny zaza. Tena sarotra ny fangatahanao ry mihaja. Fantatra fa tena sarotra ka. Izay no ilazako hoe tsy voatery hanaika ianao. Anao safidy. Fantatrao tsara fa tsy maintsy hanaika satria voadiny a. Ary tsy maintsy hoe faiko na dia mafy aza. Efa ninina taminao ahafahanao an'izay rehetra angatahanao. Aza manahy ianao fa tsisy olana velively akory izany e. Raha tena manaika ianao dia tsy hitsahatra ny hanampy anao a. Nareo mianaka moa izany e, ianao sy nomena. Tsy mila mifanampianao ahy e. Tsy sanatria akory hivarotra ny zanako aminao fa satria efa voadiny aho hoy a ho tambiny nanomezanao aina ny zanako dia ho setran'izay koa nanomezako an'izany anao. Ndray izany hafaliako marina. Mety hananjanaka ihany aza izany. Tsy androko ilay andro iray ahatongavana ka ilazako amin'ny karaina fa manaiky ny hananganana izanaka ary ho alaina ny amin'ny reniny ilay zaza. Dre fa aiza marina ary ka renina no tsy mba handrenesam-baovao mihitsy e. Tsy efa tokony hody amin'izay ve izy izao e. Aleo aloha rangahatsona. Allô, Karen? Allô malala. Manao ahoana lahy? Salama tsara? Salama tsara fa ianao no manao ahoana? Fa nga mbola tsy hody sa kosa mbola tena tamana? Efa hody ihany izy a. Herinandro sisa mba angatahako. Fa nga hono dia tena tsy mba mahatsiaro ahy mihitsy zato izy sa tena mamy loatra ny fiainana any? Malahelo any izy fa mba tonga aty ihany dia mba manararoatra kely a. Hain'ilay ihany fa tonga aty daholo ny namana rehetra. Ela rery nge hoany sy aty e. Ary mama ao nga ianao izany no tohatra ny hafahafa e. Tsy mamy izany a malala fa ahoana koa re lahy izany a. Sao dia mba ela kosa ary ny mamo. Aza dia midaladala re a. Aza dia mijanona ela moa fa za nge tena malahelo anao aty e. Asa ianao raha mba toa toa tsy mba tsapanao mihitsy ny fahanginako aty a. Eny malala fa tsy ho ela tsony a. Izay fa avelako aloha latra a. Mifampiantso ihany. Bisous. Je t'aime. Dia nitapaha marina nefa za tena mbola tia resaka aminy. Tafiaraka ny daholo mariny ireny dia misarikaika any. Raha mba nandeha izao mety nahafinaritra ihany. Amin'ny manaraka indray rangaha. Amin'izay aho mety efa miaraka amin'ny zanako. Anio ny fotoana ny fanomezana sy mihaja fa irahanay mba ahafahako mitoejaza aminy. Tomitainy tena mafy no mety ho vokatra izao fanapahan-kevitra izao. Anaiky ihany ve asa handahazy amin'ny ora farany. Kiondalana lehibe indrindra amin'ny fiainako indray ity tsy maintsy ho lalovako ity. Ho vitako ve ny hanome ny silaky ny haiko dia izay indreny kely tsy fantatro any. Atoky amin'ny hatra ve any amin'ny fitezana sy fanabeazana azy. Mety tsy hanenina ve a? Ina reny ataoko e. Raha toa nefa ka hiova hevitra dia andiso fanantenana amin'ny hatra satria efa nanaiky azy tamin'ny resaka ny fanaovanay farany. Mangofotra mieritreritra an'izany. Toa mivadika maharary tampoka teo koa kipoko. Aleo rangaha andeha dia mbola tsy tonga izy a. Sady ny tranoko raha toko nge tsy teny e. Mo tsy misy taratasy ny fanaovana ihany koa.
tsy ho fantany ve hoe tsy vonina rehefa tsy tonga tamin'ny fotoana ny fanaovanay. Ialeto hainga anaka tena adalana meo pampana any aiza no zany? dia misy marina. Miala tsiny aloha fa somary taratara kely efa mbola nandray olona koa dia voatazona tao. Tsy maninona ka fa ahoana ry voary? Misy tiana olazaina angala? tsy zano aho fa somary nandinika ao aza dia ahoana? Tsy mampaninona raha toa ka niemotra ianao na dia efa nanantena sy nanonofy an'izay mety ho endrika ny zanako aza. Araka ny efa nilazaiko taminao hoe tsy maniry anao velively fa mba fangatahana ihany tahaka ny angavianao hamonjy ny ainjanakao ihany satria mamy tokoa izany zanaka izany. mody hoe tsy manery nefa manery ankolaka ihany. Azoko hoe saingy sarotra loatra ny fangatahanao mihaja. Fantatro tsara fa tsy ho sarotra loatra aminao izany. Za efa nametoky anao fa tsy ampisaraka anao amin'ny zanakao akory fa ho afaka ny fanerasera tsy tapaka ianao. Azotsika ho tazomina tsy ambaratelo koa izany ka tsy ampahafantarina izay mety ho vadinao ny aoriana. Azoko tanterahana daholo izay fangatahanao rehetra na dia hoe tsy ho ataontsika amin'ny fomba natoraly koa aza ny fanananao zanaka. Efa azo atao izany amin'izao fotoana izao. Voary mba mangataka fanazavana kely aminao raha sitrakao. Fanazavana ina moa ny angatahanao fa tsy azoko? Zanak'iza izany nomena satria raha ny fantatro dia tsy zanakao velively izy. Tsy mbola niteraka ianao. Mino fa tsy hametra-panontaniana akory ianao hoe ahoana ny nahafantarako an'izany? Tsy te hiresaka an'izany ary mihaja. Tantara efa lasa izany ary fiainako manokana ka tsy tiako tantaraina amin'olo-kafa. Fa naninona nefa izany ianao tsy nilazana izany tamiko hatrany am-boalohany e? Ampioviana nefa izany e? Mety niova hevitra satria hoe tsy zanakao nomena ka tsy ianao no tokony hanao sorona ny tenanao noho ny aminy. Satria ianao mihevitra fa sorona ny nataoko. Ary ampahafantariko anao tsara fa zanako izy. Zanako dia zanako tokoa nomena. Ary tsy manana reny sy fianakaviana fa tsy za izy. Eny ary sady aza tezitra moa mba fanontaniana nge ny ahy iny esory ao an-tsainao izany fa eritrereto foana hoe zanako izy e. Tsy ambarateloko samy rery izany sady za ihany no tokony hahalala azy. Tena misy tery ty tovovavy ty ka. Mino fa ho faly ianao ro mihaja. Manam-baovao izaraina aminao. Efa haiko ry voary toejazy ianao zaza angamba no nahalala an'izany talohanao. Fa hoana nahalala aminao an'izany? Dokotera nge vao mijery olona ray dia fantatro avy hatrany fa mitoejazy izy raha misy izany. Dia faly izany izao ianao sa efa niova hevitra? Toa ohatrany tsy dia tena faly manko ny fahitako anao izany. Tsy araka ny nanapoizako azy. Tadideo anefa fa tsy afaka miemotra intsony ianao. Efa andraikitra ao ary tsy maintsy ekenao mandrakizay ny zaza ato akiboko satria dia sitraponao. Tena faly efa nahoana moa tsy ho faly aminao efa ela nge niandrasako an'izany teo amin'ny fiainako fa nisan'ilay fanontaniako indray andro hoe tsy mbola nivalinao ino raha sitraka ao dia mba tantarao aho fa tsy afaka ny amin'izany mihitsy ny saiko na andro na alina. Mba nomena indray izay? Ie, azonao tsara. Holazaiko ihany satria fantatro fa tsy ho amelanao mihitsy aho. Miaino anao ary avy any ambanivohitra lavitra any isanay ry mihaja. Ka mboty aho ary niray aman-dreny volana sakaizako fahazaza no mitaiza. Niara-nitezany izay miraha vavy ary rehefa lehibebe dia nalefa izy nivady ray aman-dreny volana hianatra taty Antananarivo. Tena nifankatiana tsy nisy toy izany izay roa vavy ary nanafatrafatra ary io ray aman-dreny mba hiaro azy tsara satria izany zokony taminay roa. Hafatrafatra izy ireo no hoe tandremo sao dia madiditra na manaonao lehilahy any ka sanatria ho bevoka tsy manambady any. Ndrisy anefa fandray andro raha
vao tonga kelikely taty Antananarivo izay roavavy dia nisy tovolahy laza fa nanam-pitiavana izay ary tsy nanaiky fa nanaraka sy nanadala fatratra. Tsy nanaiky azy mihitsy hatramin'ny farany. Hany ka tezitra mafy izy ary dia nifatratra tany amin'ny volana ny fahatezerany sy ny valifatany. Volana koa moa tsy mba nihaino hafa dia nanaiky ny fankaty taminy satria hoe tia azy koa. Loza nefa fa bevoka ny volana. Nefa vao 12 taona monja tamin'izany. Rehefa nalala an'izany ilay tsy valahara dia faly sy nanao fafabe taminay amin'ny rahavavy. Toa nahafaly azy ny fahavoazanay. Tsy vitan'izany fa noe volana kely loatra angamba ka mbola tsy vonany amin'izany ny vatany dia narary mafy izy mandra-pahaterany. Kikisany alahelo sy ny atsena nampitondra ny setra rain-janany azy koa moa e. Natahotra mafy an'izay mety ho fandraisan'ireo ray aman-dreny ny zava-misy izay roa dia ndray tsokombakomba fa hanafina an'izany tamin'ireo ray aman-dreny ary efa teraka ny zaza dia lazaina fa afa-tsy amin'ny volana. Teraka tokoa ny zaza saingy indrisy fa miara-tsy fahasalamana hatrany volana ary dia mitarika ny fahafatesana izany. Tezitra mafy tamiko noho izany ireo ray aman-dreny satria dia noeritreretin'izy ireo misy tera ny fahafatesan-janany ary izany tompony andraikitra tamin'izany. Nanomboka teo dia tsy mifanerasery intsony izay. Zara toa efa manaiky fa atsoko tanteraka ny fahavoazan'ny volana. Niekeko ary niraisiko tsy ambaratelo ho afa zanako nomena. Satria koa araka ny mariny dia nomena izy ho solon'ilay rahavaviko izay efa nandao ahy. Dia ilay mba hany afako. Tena mahaliana tokoa ny tantaranao voary. Tsy nabolika. Izay tokoa izany no antony nakarary any nomena. Vokatry ny adi-tsaina sy ny ratrapon'ny reniny tany ampitondrana vohoka azy. Izay indrindra. Ary miangafy anao aho. Ianao dia ianao rery ihany no mahalala an'izany tantara izany ankoatra ny setra rainy. Dia ilay setra ray izany izao aiza? Azo toriana anie izany e? Satria mbola tsy ampy taona volana namanao tamin'izany fotoana izany. Tsy tao andohanay roavavy izany tamin'izany fotoana izany e. No masaka tao andohanay dia ny fahavoazan'ny volana hoe ahoana no atao satria ho tezitra mafy aminay izao ireo ray aman-dreniny. Setra raha atao nandrahoana mafy anay hoe zanaka mpitandro filaminana hono izy. Hitanao izany izao no misy azy e. Mbola azo atao tsara mantsy no mitory azy amin'izao fotoana izao ary afaka manampy anao tsara. Avelao izy ho aminy atsa. Efa tsy mitory azy hatramin'ny voalohany izay dia aleo ny sainy no mendrika azy. Tsy tokony avelavela fotsiny amin'izao ny eloka be vava tahaka an'izany ary voary a. Ny ainy namanao angeny nafoy e. Tsy vitan'izany fa mbola nitondra fahaizana tao anatin'izany koa ianao sy nomena. Ny ainy nomena aza moa efa saika nafoy mihitsy. Ekeko izany saingy volana no nisafidy fa hijana ho tsy ambaratelonay roavavy mandrakizay izany tantara izany noho ny amin'ny nomena sy ireo ray aman-dreniny e. Efa maty izy ary tsy ampiova ny mintsony izany. Manaiky ve ianao fa hitazona ny tsy ambarateloko? Eny e, ekeko raha izay no mety aminao. Ka manahoana ianao tsy salamalamato izany raha matokely a? Efa tsy dia maninona intsony revo a. Somary manao sarotondrotony fotsiny nefa tsy maninona. Sao dia mba afaka mitsena nomena ny ampianarana tokoa no revo e. Etre inona moa ny olana e? Fa sao dia ho atsoina aloha dokotera hijery indray fa tao hitako reradreraka mihitsy eny andriko izany. Aza dia midaladala revo fa zavatra tsy misy dikan'izany koa ve dia hitsoina azy a. Averiko indray fa tsy vadiko akory iny olona iny fa rain-janako fotsiny ihany. Olona manana ny vadiny iny ka tsy ho rebirebi nisaka izay mihetsika eo. Ay tokoa moa. Ay tena adiniko tokoa rehetra. Ny olana koa dia tsy mahatsapa an'izany mihitsy satria dia tena hitako tia sy tena mikarakara anareo mianaka loatra izy a. Adiniko hatramin'ny hoe manambady anie izy iny. Anomboka indray ray fa lehibe resaka. Ka tena marina anie izany e. Lazay mianakava izay tena gaga amin'ny fitiavana anareo mianaka. Nareo te mianaka mantsy e. Mandra-pahateraka fotsiny izany ray fa. Ary mandehana aloha ilay vao amin'izay ho nomena fa efa ho amin'ny efatra nge izao e. Eny tokoa, lasa ray.
tsy afenoko aloha fa nazako aza mahatsapa hoe lasa tia mikarakara be loatra anay izany miatsa. Tsy misy mahaory anay mihitsy fa tosaika entonany daholo ny fiainanay rehetra. Tsy tia mijaly sy ady saina koa moa satria mitondra ny zananyko. Tosatroko foana tsy ho teraka marina amin'izay mitoy hatrany ny fahasambarako. Tsy miasa fa dia tolorana an'izay ilaina rehetra fotsiny eto. Ohatry ny adalako aka. Tonga malalako fa nga tsy mba misy oloka kely akory fa dia fa mififeky vao miditry ny tranoko. Hainao tsara fa mbola niasa ary karenina. Fa indray le feo fa tsy mba misy afa-tsy izany mihitsy koa ve. Mbola niasa foana efa tena andeha fosiny miasa mihitsy ianao ty ka. Mba fero kely ny vavanao ry karenina. Fa inona indray izany no tokony hanandevo ahy? Nyrebo sy nyrendrarendra tahaka any ianao. Aminao manko ny fiainana dia tsy misy akoatran'izay. Fitsangatsanganana dia finamanana dia fety. Tsy nahalala afa-tsy izany ianao teo amin'ny fiainanao. Ka inona indray moa e? Izany mihitsy natao hoe fiainana fa tsy andefoson'ny olona amin'ny olona sy ny aretiny sy ny tsy haiko tsony ihany. Reny olona ireny azy efa tsy fidy ny voatery tsy maintsy mibady an'izany. Tsy haiko mihitsy antony nanambadiako anao ty ry karenina ka. Indray? Raha ny toetsaintsika sy ianao dia tena mifanohitra tanteraka. Eny fa na ny zavatra ilaintsika sy tadiavintsika amin'ny fiainana aza. Tsy mitovy ny zavatra mahasambatra sy ianao. Ny tanjontsika eo amin'ny fiainana mihitsy e. Haiko indray fa resaka zaza indray zao no tena mahatonga anao miteny an'izany. Izaho ry miatsa. Rehefa nieritreritra dia manaiky ny andeha hitsabo tena ny ivelany ihany satria fantatro fa izany no tena tadiavinao sy mahafeno ny fahasambaranao. Tsy dia noho izany loatra ry karenina fa amin'ny lafiny rehetra mihitsy no mahatonga miteny an'izany a. Tsy tiako mandre an'izany teninao izany ry mihaja. Tsy mbola naheno anao niteny ohatr'izany mihitsy hatrizay 10 taona nivaditsika izay. Tadidio nefa fa vadinao a. Ary tsy misy vita ny fifampiresahana ny zavatra rehetra. Aza manahy ianao a. Fa raha zaza ny tadiavinao dia hiezaka manomboka izao mba hitsabo tena ry hiteraka amin'izay sika mivady. Ianao izany mety afaka hiezaka ihany rehefa safidinao. Ny tena marina koa ny mihaza dia tsy mbola vonona teo aloha. Mbola tia hanararoatra fiainana ny tena marina satria mandalo ny an-tanyrana. Izany ka raha miteraka ho afaka nandeha tany amin'ny firenen-kafa ohatr'ireny moa izy ianao e. Dia izao izany ianao vao tena vononao. Araka nefa voalanjako taminao teoko. Eritrereto tsara ihany fa sao dia mbola tsy vonona tsara e. Afaka mbola manohy fiainana ihany ianao fa zange eto ihany e. Vadinao foana. Tena aoka izay ry mihaja ny fanomezanao zavatra any mianaka fa efa ampy izay a. Efa impiry lazaiko anao moa fa tsy mila vola avy aminao a. Toy mivarotra ny zanako raha manao an'izany. Dia aja noho ny koa fandehananao matetika ty. Afaka hoe amin'ny finday fotsiny ianao manontany fahasalamanay dia izay fa tsy voatery ankaty lava. Indraona irana amin'ny vadinao izany. Maneno moa rehefa teraka aza ny zaza vao mitsidika anay aty ianao e. Zangy akory tsy andositra e. Sady tsy mitana ny faty fa mivavam-bahoaka. Ka tsy milamina amin'izany ny saiko ry voary a. Tiako ny zanako. Ary aty aminy foana ny saiko. Ka ny zanakao age mbola ato akipoko e. Ny tena marina ry voary. Tsy mitombona any amin'ny misy ahany mihitsy tsony ny saiko a. Tadidio fa olona manambady ianao ry mihaja. Ary efa mifanaraka tsara tsika. Na ny saiko aza atao manenjika satria toa hafahafa izany ny fijery ny manodidina. Ka manahy mafy aho sao dia ho tonga any amin'ny vadinao any ny resaka. Izaho aloha tsy mieritreritra an'izay fijerin'ny olona any e. Ny fantatro dia mijery anjanako aho. Dia ny silaky ny haiko izany. Ekeko izany e. Fa ny vadinao koa jereo. Mandasa fefa kely sisa ry e. Sao dia mba ho simba mieloha eo ny fifanarahantsika raha tsy mahafetena eo ianao. Marina tokoa ianao izany ry voary e. Tena
olona misaina loatra ianao. Mba avikely aloha ianao rikarenina fa mila miresaka aminao ahoana malala mba lazo kely aho hoe izavy moa nareo ny tany Dubai tamin'ireny fotoana fialany sasatra ireny. efa hoe zaho dia ry tamivady dia ry kady izay fa hoany ina mahatonga anao manontany an'izany. So dia nisy olona hafa fa adinao no nanonona azy. Ka fa ahoana nefa tsy misy hoe fa ahoana fa mba tiako fahatara fotsiny rikarenina. Misy zavatra tiako nolazainao aho satria fantatro fefa hainao tsara fa tratrako izao ny lainganao. Mahalala ny aferinao tokoa. Tena tsy haiko izay tianao ambara ry mianjaka. Aleo ary olazaiko rehefa tena mafavy ianao miaraka tamin'ny Alexa olo tianao taloha ianao tany ary tsy vitan'izay niaraka fotsiny fa tena nanao adalàna mihitsy. Tsy mahateny ianao tsy marina izany ry miatra. Ninona ny tsy marina marina aloha hoe tafiaraka kely tany izay fa tsy hoe nanao adalàna izany kosa ny antony tsy nilazako anao an'izany dia satria fantatro fa ho saro-piaro indray ianao. Ka ity raha mipirofo tsy iza fa i Alexa sakaizanao ihany ny namoaka ny sary tany amin'ny tambajotra tserasera raha tsy fantatrao izany. Sarinareo roa eo am-pandriana zara raha miakanjo sady ohatrany mamongenao izany io jereo tsara miaraka misoratra hoe profiter la vie. Ka afa-po tsara izany zao nareo tany fona ry miatra. tsy hanome tsiny akosa angamba ianao raha nde hitantaran'izao zava-misy zao any amin'ireo ray aman-dreninao zao ankehitriny zao miatra aty aza manao an'izany io malala tsy hanao tsony ahy ao fa iova ry miala tsiny aminao ary karenina ela mitoratoroahana loatra ianao fona mory miatra vady malalako aokango tsy amerina tsondry ahy za koa tsy amelanao anitsakitsaka azy antsony any amin'ny lehilahy hafahany ray manao miatra ka efa manao any zao ndre milaza fa nararary kibomaly indry voary za zao mihevitra hoe efeny amin'ny hopitaly nareo zao mitsena mivahiny kely efa miteny aminareo aho fa mbola tsy ho teraka zany raha tsy amin'ny herinandro ambony any mety hoe maika ho tonga mivahiniko aiza koa nisan'izany ray vo fotoana ihany no fotoana za zao mbola makatsirony sy mianoka fahasambarany eto anilany efa haiko fa ny voan'ny tao akipoko no ela dia hisaraka tanteraka izay mianaka. dia izay ve ny mahatonga ndry miteny matetika hoe to satry ndry tsy ho teraka ny zaza sana mihitsy ray vo no inomena daholo ny anton'izao fitsapana angamba hoe atraiza ny fitiavako azy satria dia nomenaky ny haiko no setriny ny ainy. za aloha tena mino zato isan-jato fa tsy haka ny zaza aminao izany dokotera tsy hahavitan'izany izy raha mifahitako ny fitiavana ianareo mianaka. Efa fifanarahana ny nay ray vo fifanarahana tsy maintsy tanterahana na dia mangidy aza efa manamboatra sainany amin'izany amin'izao fotoana izao. Vonina fahazamanay ianao mety hoe arary kely fotsiny amin'ny voalohany fa ho sitrana foana izany ao oriana kely ao sahoana hoe ianao arabaina ry vary fa tonga somatsara ny zanatsika lakely tonga be mafatifaty efatra kilao latsaka kely lanjany ary izay no tsy maintsy nandidinanao satria efa fantatra fa tsy ho tafavoakanao mihitsy izy noho izay abe an'izay. misaotra an'Andriamanitra zaniko to te hijery mafy azy aho nefa to tsy ho sa ihany koa matahotra sao dia mibabo ny hatsarany ka ho raiky piti aminy ary mety tsy hahafoy azy tsy te harary fo afahaleoko tonga dia atao tony tsy misy izy voary fa tsy faly angay ianao nahoana moany tsy faly mihaja faly aho satria nanome aina fa hono mba azoko fantarina
marina ve nataonareo anarany? Mbola tsy nisy aloha treto tsy nanomana koa nga ianao? Mety aminareo angara zany manomeny anarany, nefa omeko ihany tena dia tsy hosoratana any amin'ny fanjakana aza. Ilaina ny antsoko azy mihaja fa afaka manome anarana ho azy izay tianareo ihany nefa nareo saingy hosoratako ato am-poko izany anarana izany. Tsara zany anarana zany ka, tena faly be ary voary toy ny manonofy, tena mahafatifaty engeny tany aleo angefa rehefa avy eo dia hoentiko eo izy raha hijery azy ianao Tsy te hijery azy fa nahoana kosa zanakao angeiainy zanakao izy fa tsy zanako ro mihaja. Tonga dia hoeto an'izy raha tsy tiano hiova hevitra, tsy te ahita azy akory tsy tiako hitombo ny fangery firiana efa atao anatiko. Tsofoko rano anareo mivady izy, tia izao tsara izy ary asa mpahafantarina azy akory fisany ireny. Melohan'izany anefa dia mba te hiresaka kely aminareo mivady fa inona ny tiana ho resahana nay ro voary asa manahy ianao fa tsy hilaza ninina ny vadinao ahy fa nareo mivady kosa ny tiako omena ny zaza ary tiako horeny ny sofiko mifanekeny vadinao andray sy hitaiza azy tsara ho toy ny reny niteraka azy. Ihany ary fa ho atsoko izy raha izay ny olainao ka manahoana ianao aty zay ro voary Mbola tena manaintena dokotera mihaja. Ie, ka io aloha ka rena tadiavinao tonga eto izay roa araka ny fangatahanao. Manahoana ianao raha matoa kely voary, dia arabaina aloha fa nahazo zazakely. Nareo roa ny tena arabaina satria anareo nge zazakely fa tsy ahy satria tokoa mantsy voatany ankibo izy dia efa natao ho anareo fa tsy afaka nitaiza azy no ny antony manokana. Izay sy dokotera mihaja moa efa tafaresaka fa ho raisinareo mivady ny zaza rehefa teraka. Fa tiako kosa hoe mba ny vavanao izay ho reny mihitsy milaza ny fahavononanao ny andray zazakely ho toy ny zanakao. Ianao no antsoiny hoe neny, ianao no mandray ny teniny voalohany, ianao no mpianatra azy amindra voalohany. Izany nahatonga te hakatoky aminao hoe tena vonany amin'izany ve ianao? Miala tsiny aloha fa toa mampirotsaka kely ny ranomasiko ny zavatra lazainao. Mety hafinaritra tokoa saingy dia ahoana moa izany raha toka mandany andray ny zaza? Tsy azoko. Satria dia tsy manana eritreritra nitaizany zanakareo tokoa ary voary tsara koa raha ny ray sy reny niteraka azy ihany nitaiza azy Fa ahoana izany dokotera mihaja? Ka izany efa reno izany ka ahoana amin'ny ahoana moa Izao tovovavy efa nitantarainy miady izany antsipirian'ny tantaranareo ary tsy aka ny zaza akory no hatongavako eto fa niarabanareo roa amin'izao fahasoavana azonareo izao. Tena tsapako tena faly tokoa miady ary za koa toraka izany satria dia ianao no afaka nanome azy n'izay zavatra tsy afaka nomeko azy hatr'izay dia zaza izany. Ka mitsodrano anareo roa mba ho sambatra satria teo anilako izy tsy nahatsapan'izany fahasambarana izany. Manina tsara hoe madama, tena tsy azoko. Manadala avy ianareo mivady izany sa ahoana? Tsy akia, efa nisaraka efa mambola an'izay sy mihaja ary vita vao androany talohan'ny nandehananay taty ny taratasy fisaraha-panambadianay. Efa anareo mianaka madiodio mihaja fa tsy manambady intsony ary nangataka tsodrano tamiko izy satria tena tia andry. Izay ny tena andondihako aty androany, mitsodrano anareo roa amin'ny foko manontolo Dia izay ilay tantara revo toa tsy mampino f'izay no zava-nisy. Eto anilanjanako ankehitriny ary tsy vitan'izay fa mifanody sy tafiara-dalana amin'ilay olona tiako sady tena tia hamakivaky an'ity fiainana feno mistera ity. Toy ny manofy ankehitriny fa nitsimbadika tamin'ny tsy nampoiziko tokoa ny fiainako. Izany tokoa
foana hoe azavariana anatin'ny miezina mandalo iainanao fa tsy ho hainao izay avoakony ny ampitso a. Efa miteny aminao aho a fa raha ianao a tsy ho verina ho diso fanantenana izany amin'ny fiainana satria olona mivavaka ny lalalavanao. Eny tokoa. Ary dia samy reare amin'izany araivo a. Tsara resaka nareo mianaka izany a. Inona hono le resaka mandeha ato mba misy idirako ve? Dokotera marina tena ianao mihitsy aza misaina etiko. Zany a. Lainga mivoary kambony izany malala. Ty raivo ty koa a. Hita fa marina kambony izany Fa hoany izany sery a. Tsy azo atao ange izany mifosa vady izany. Fa nareo aza mbola tsy mpivady akoriko. Fa nga moa mbola tsy voaray an'ny raivo ny fanasany Tonga dia nareo mianakavy mihitsy no asaina io tonga amin'ny fanamasinana ny fanabadianay ary tsy ho ela intsony fa amin'ny volana ambony io ihany. Aiza kosany dia hoe izay mianakavy izay aneka fito mianaka Eno a. Ka nareo ange ny solotena ny fianakaviany voary Zany aza tsy ampiko. Izay tokoa anga hoe Takalo. Tantara indray miseho nosoratany Andriambao Virginie. Novelomin'ny Christophe Rabearmanana. Niaraka tamin'ny Louise Ravelsoa, Sylvia Randrenatoandro, Nanja. Nandray feo sy Tinandringa Rateknika. Mamy Arvony. Nana Totosa. Nanja Razafindrakoto.